Manampahaizana maromaro avy amina sehatra samihafa toy ny avy amin'ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana ambony ary koa ny tontolo iainana no nivory teny amin'ny akademia malagasy androany zoma. Nanangona volavolan-kevitra izy ireo ho fanomanana ny fihaonana mikasika ny karazan'aina sy ny fahasalaman'olombelona, izay ho tanterahina ny Mahajanga ny 20 hatramin'ny 1 Novambra ho avy izao. Isan'ny navoaka androany ireo atota-kevitra mikasika ny karazan'aina misy eto Madagasikara, ary koa nahafahana namelabelatra ny Ifanomezantsoa sy paikady entina mitantana ireo karazan'aina ireo. Ireo volavolan-kevitra nivoaka androany ireo no entina adiadiana misimisy kokoa any amin'ny fihaonambean'ny Mahajanga izay nanasana manampahaizana manokana avy any ivelany anatrika izany. Tanjona ny fanabeazana mikasika ireo karazan'aina mba asarotiny atsika amin'ny fiarovana azy, ohatra koa Julien Noel, tale jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana. Eo ihany koa ny mba ahafahana mandrafitra paikady entina manatsara ny fitantanana ireo karazan'aina ireo ho an'ny fahasalamam-bahoaka ho hiatrany izy. Mifanindran-dalana tamin'ity hetsika androany ity ny fampiratiana tao amin'ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza. Trano eva-mapolo no ndranty tao toy ny an'ny sampandraramy an'ny fahasalamana sy tontolo iainana, eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny an'ny mpivarotra sy mpanamboatra fanafody vita amin'ny zavamaniry, na ihany koa ny an'ny tetika sapambolena mba ahafahana mahazo vokatra tsara. Tsy niova ny safidy, Tiana Ifanomezantsoa Randrianarivonantoanina ihany no nofidian'ireo mpitsara ao amin'ny fiatsarana tampony, isolo tena azy ireo anivon'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Naverina ho malelaka misy ny fifidianana izay isolo tena azy ireo eo anivon'ny voamera io. Vato 20 no azony Tiana Ifanomezantsoa Randrianarivonantoanina, raha toka vato 27 no azony ireo mpifanandrina taminy. Voatazony ihany arak'izany ny toerana izay efa nahavoafidy azy ny 7 Oktobra lasa teo. Mbola miandry ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena kosa nefa ny fametrahana azy eo amin'ny toerany, satria tsy tafiditra ao anatin'ireo lisitra navoaka ny filoham-pirenena ny 3 Oktobra lasa teo ny anaran'io mpitsara io. Hatreto aloha izany dia mpikambana fito ao amin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana no efa fantatra mazava satria mbola tsy nivoaka ihany koa ny anaran'ny olona ho tendren'ny filoham-pirenena. Tsy mitsahatra ny manafatra entana ny fitondram-panjakana entina mahana ny olan'ny varotra. Simenitra 503 taona no nafaran'ny State Procurement of Madagascar SA hiatrehana ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra. Tsy ho ela dia ho aparitaka eny an-tsena amin'ny vidiny ara-drariny ireo vokatra nafaran'ireo hoy ny fanambaran'ny SPMSA izay tsy namboraka ny andindiny amin'ny vidiny. Ho an'ny SPMSA dia tafiditra ao anatin'ny vahaolana entin'ny fitondram-panjakana amana ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra izao fanafaran'izao. Niarahana ny asa ary nazona lalana avy amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana izany araka ny fampitam-baovao hatrany.